atolotry ny radio madagasikara ho anao zao alina izao akanjiola tantara indray miaino nosoratany Arsaina. Ireo mpamelona ny tantara ny Ony, Daniela, Nicole, Gaston, Alain. Mpandray feo Joary Setra Randriatsarafara. Mpanatotosa Alain Rabemanatso. Iza koa ary zany manelingelina zany e. Za ty tena mbola be asa be. Oay, tena Ratsilaka ity miantso ty. Allo Ratsila, salama tsara lesy a. Ela mihitsy lesy lavo mba miantso indray a. Dia ahoana lesy? Mandeha tsara ve ny fiainany lany ipitany? Tsara kosa lesy zany a. Ty lesy tena mamay be ny ady a. Mafy be ny fiainana ty e. Mahay sakay daholo ny olona rehetra ty am'izao. Ny ataoko am'izao ve? Nanokatra toeram-pianarana lesy a. Zay anie mahabe asa io fa mikarakara fandraisana mpianatra e. Voaroa taona zao no nanaovako an'ity asa ity ka. Ahoana zay lahy? Bizina? Fa bizina inona l'ty zany? Azafady lesy Ratsila. Misy olona mitady eo ka asa raha afaka mamelona miantso laha rehefa avy eo na arariva e. Dia amin'izay miresaka tsara sika. Mety ve zay e? Okey lesy Ratsila. Mazo tokoa lahy. Androso. Manahoana tompoko mba hitady any Tale azafady? Zany Tale ka inona no azoko ataonao zay madama? Faly mahafantatra anao tompoko. Tsy zany tompoko fa anatitra an'ireto taratasy reto fa mba maniry hampianatra ato amin'ny sekolinao. Bon, ie, tena mitady mpampianatra tokoa zay zao ka. Mipetrapetraha ianao aloha e. Misaotra Tale? Raha itsikiny vitany ianao dia mety ho raisiko Reto tompoko ny eto taratasika. Za aloha tsy mandray mihitsy raha vao tsy ampy ny dossier tena efa nataoko ampy tsara reny Tale Andrasareo jereko. Ary tena vokotra ikefa neno zany raha nitako ato Efa taona maro tokoa ny sehatra teo amin'ny olona fi fanabeazana io ka. Mahafinaritra zany. Hainao ihany moa ny olona ny fanabeazana eto amintsika e. Dia tsy maintsy mitady sekoly maromaro vao mba afaka miaina kely. Marina aloha zany. Zao no izy mandamy voary Eny tompoko? Tonga dia ho raisika ianao ka zao no momba ny ora sy ny lamina rehetra. Miaina anao Tale? Tsara kosa raha anaty sekolintsika ity tena miavaka amin'ny sekoly rehetra eto tanàna mihitsy. Ie, za koa aloha mahita hoe tena tsara ty fianarana ity ny tompony koa moa mpanana be. Raha tsy zany ve hitangana be ny saram-pianarana azy? Arakaraha tarehy vao zavatra kosa io e. Sady mba tsara fanahy ihany koa le Tale ato e. Malaza ho tsara fanahy mihitsy izy io ka. Okizay aloha fa ty tamin'ity Tale ka. Sika koa be resaka be nefa ny ankizy rehetra tsy misy miteny mihitsy. Io ary nahazo mpampianatra vaovao tsika zany raha azoko tsara. Eny tokoa. Toa tsy mbola nahita an'ity madama ity mihitsy raha tsy zao Manao daholo nareo ankizy Salama Tale. Salama Tale. Zao tonga ato aminareo nolotra nareo an'ny madame Voary. Izy no mpampianatra tantaranareo vaovao. Ka tsy ilaiko nareo manana toetra tsy mendrika aminy dia efa miteny an'izay fa tonga dia miala tsy mianatra intsony nareo. Mazava ve zany? Eny tompoko. Dia zay zany madame Voary. Andeha amin'izay fa mazotoa ianao. Misaotra Tale Firy taona ary ty madama ty zany. Ohatra ny mbola tanora zany izy sady manja kely. Oritovo fa ela ve adaly ary mandina aloha fa soa voasavy eo ka. Azafady
mitsangana kely aloha nareo dareo e zay roa ve zany madama nareo mihitsy ka zay ary ny alary tovo vosasahady veranga iza ny fiantsanareo tovy madama ny anarako za kosa ionja madama ay de mitsangana eo foana aloha nareo da mandra-pilazako hoe mahazo mipetraka zay a mihaino daholo nareo raiky izy eny to madame voary no malona anareo a zay ny anarako mpampianatra ny taranja tantara ka zao ny fisipika rahana rehefa mianatra amiko a mba tsy rarony kosa lesy le nijoro adin'ndray teo ka no ela ihany zao no nahavoasazy anaty teo le madama mihitsy rangano ohatra am'seo am'ilay be ka vo tonga avy any ve ranga izy tonga de ohatra reny masika be zany efa mahita fa tena mahafinaritra izy a sady mahay manazava-lesona tsara fela koa zany fa tiany ihany tena hitako izy kosa aloha tena milay manja mba izy ary ky mivadiny izy iny a ina kiny idirako ataony lahina koa zao zany iny ve zao rionja tsy adalainy taleo indray okizay le zany resaka zany fa inona ary tya andoany de mafimafy efa tena nona be aka fa ionja ve sy samanderery amin'ity lalanyity raha ohatra hoe amin'ny alina ko raha tsy zany edalako tena tsy saka na am'izao atoandro zao aza efa matahotra ko ary zay ke mody andehana ny mafy eo fa tsy resaka noana na ka izy matahotra fa inona koa nefa zao mampatahotra ny onja mandeha amin'ity lalanyity ka hitan'lay tsy fasanitsy ioko maninona zao io ka efa ela be io fasana io teo e eny sady fasana mitokana kely io afa lehibe da be mitangorony reny ka za tsy tia mandeha amin'ny toerana misy fasana mintsoko io ary ny andre io misy olona misarita-bolo be ay zany dray mangovotra hatramin'ny patalohandre tsy zany eo e alazako amin'ny dada sy neny la androandro efa tonga ny trano sika raha tsy fanahy aloha ratsila efa malalaka tsara amin'izay lisy a inona tsara moa le resaka bizina ny tenen'lahy fa hoana ny hoe mety tsara amiko ka aza vo tsara aloha e za ny ve le ty tena marina ve zany dia ahoana ny lamy maritra amin'izany le tya zany a aleo ary aloha andinika kely dia omeko valy lara-pitso e mety zay oke ratsila raha pitso ihany a dia manome valiny eny lahy e lahy koa zany dia mampomeka iza moa lesy ny olona tsy te hanan-karina fa hodinihako zay dia raha pitso mivaliny lesy a eno a tsy miteniteny zany a lesy fa aza manahy lahy zay zany lesy fa raha pitso a ay ve zany natondra tsila ny andafy any tena miaika ka ary tena mahasaly iry a tena efa mpanefeofo be le ry any zany ko ary tena volaingana aloha le bizina ataony samy bandiny ara-mianatra ihany ve dia ahoana ny tsy ho mpanefoefo e dia azo ty raha teo koto tsy mahavelona loatra ka maninona nefa raha tao ihany le bizina ny liry e sa tena mety tsara tokoa aloha e satria zany no mitadiny entana dia lery zany ny mpandray sady kay lery efa manana kanito tanàna no manana ny fera rehetrako tena aloha raha ngah ekena le sera mba te anakarena koa mibandy ary aleo maniko tsara mipaika rehetra raha izaniko amin'izay mora sy milamina tsara mifanateterahana an'le biziny hitan'ny lava lesy retsaka izy kely retsy ndry mampalahelo kely za mipoziny zareo zany e io ndray ionja sy le toetrany maninona ka na mampalahelo ary zareo
inona mono ataonao io ome goûter lesy ireo andraso vetivety aloha hoeny dia tandreha maro sao dia aty amiko aty indray avy eo mangataka goûter ela koa za tsy anome mihitsy na dia ny ariary azy fa ahoana ary mahafahandreo ankizy ireo mianatra ato amin'ity sekoly ity dia iza zany no mandony saram-pianarana ato anyaka lafo be nefa raha izao fahitana azy ireo zao dia tsy ahavoaloha saram-pianarana ato mihitsy olona sahirana ireo zay dia niverina lesy dia inona zao mba resaka nataonao tamin'ireo ankizy ireo teo ka tsy tanlahy tena faly be ry zareo vao nahazo an'le goûter zany jereo fa mbola mitsikitsiky amikiriry zareo tena dahony izy ireo lesy nomena dia vonjy ny anaran'ny zareo ay ve dia ao amin'ny klasy T3 hony izy dakely dia ahoana fa haika lesika mboto ry zareo dia taleono nandray tanana azy ireo ka zany eto magaga hoe ahoana ary ny hahafahan'ireo ankizy ireo hianatra ato fa mba tsara hafanahy kosa aloha ngatale raha izany tsy arakaraka le paoziny mihitsy ory le ty tsy azo tsara na fijery ivelany lesy ny olona ka jerevo amin'ny kosako fa ela io zany efa mahay lesona tsara tsy maintsy anadina lesina mantsy madamy voary rehefa eo aza mikorapaka indri haiko foana amin'ny mamaly azy eo ty eto madama fa andao hiditra amin'izay ka ngeny tokoa ndao ary mba misy resaka kely ataoko aminao madama hoe ahoana izay tale hitanao iny tompoka nanapa-kevitra hoe anao asaso eto amin'ny tanàna misy atsika ka izay ny ilako ny fanampianao tena hevitra tsara zany talea ka izara fanampiana ve tsika sa tsy zara ninoninona ka fa malay loatra mahita fa maro be ireo ankizy mirendreny to amintsika eto tena manitra loatra kosa ny vahoaka sy firenena tale ka zao ary eny tompoka mandeha ihany ianao sy ny mpampianatra rehetra ato miresaka amin'ireo ankizy mirendrenindreo miresaka ahoana tale fa ka ianao koa ny manampy-dresaka fa tsy miainao hatramin'ny farany miala tsy ny tompoka mazafady talea zao resao ireo ankizy ireo ka zay kamboty ihany no eto makaty fa ho raisiko tanana ny fikarakarana azy ireo zany ve tompoka tena mahafaly azy azasoa ataonao zao talea maromaro ny toanao fa tsy mety kosa aloha raha zazakely no alainareo fa eo amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 12 taona eo ihany dia ankizy kamboty ray sy reny ilay efa tena tsy manana ray aman-dreny mikarakara tsony ndre voaray talea fa ono ahoana izay tsy misy fetrisa ve zany fa mety foana na 100 na 200 ary nisany izay tokoa ny saika diniko atovy 10 aloha dia avy eo indray mahakafa fa tsy atonona marina ka ny sekoloko rehefa vita amin'ny fikarakarana azy ireo dia omena asa izy ireo dia mialato dia izay tsika vao mahakafa ndraika tena be fitiavana ianao talea misaotra indrindra dia andriamanitra ny amaly zay soa ataonao amin'ny madiniko izao zay mba vitako eny tompoka aleo ary iresaka amin'ireo mpiara-miasa dia andeha zay avy eo mazotoa talea ndao ary fiditra an-tsekoly ihany any farany zahay fa tsy nanana fanantenana tsony fa ohatrany hoe hafahafa be zany mianatra izany ka iny ho zatra eo ihany ary rehefa ela ka ary dia mba tsara fanahy kosa ilay tompony ty fianarany ity tsy efa 10 eo ve zahay no nalainy nianatra ato zao mba tsy mirenireny tsony zany ka sady nitsohana ny sakafo mbola atoko ny matory aiza ndraiky ny ahita toy izao ianao ry sarika iza koa reto vavy sy tovolahy manantona reto manahoandry salama kia onjany anarako dia izy ky nitovana dahako samy ao amin'ny kilasy famaranana izay ay kosa afaly mahafantatra anareo kiza izay koa toraka izany
Sarika ny anarako dia vao manomboka mianatra mamaky teny sy manoratra zao. Izany hoe ankizy mpirenireny ny tantanàna dia nalainy tale hianatra ato. Akamboty ihany koa mantsy ahy. Zany very Sarika, aza manafa vetivety dia hay ianao e. Zany. Mahay mampianatra be daholo mantsy ny mpampianatra ato. Ie, tena tsapako mihitsy izany ka. Sady tsara fanahy daholo zareo. Fa zao kia, aza misalasala raha misy anam-piana fa vonina nampiandria. Zany veky. Eno dia misaotra mialoha ary kia. Mba miavaka raha samy mpianatra kosa aloha tia onjytika. Tena sambatra izay ray aman-dreniny. Zaza endry sady tia mianatra ho. Jereo nefa omeny gote Sarika. Nefa dia sambany no miaona ry zareo. Mitovy indray mahay fianarana kokoa no ionja fa toetra no mila mihitsy. Somary mafimafy loza ihany mantsy izy io. Mahafinaritra tia azy tiana dia mafy azy. Efa misy entana azo alefa lisy ato fa ahoana ny atao aiza tsara ilay toerana hoe lahy akany ay ve hitako io ka ary tsy napoziko indray lisy zany tena efa enjany nareo izany dia ahoana ny atao rehefa tonga amin'ilay akany ay dia efa miandro eo zany reo akaman'landray ny entana okey ary dia ahoana aloha ny fandeha amin'ny vola amin'izany mety zany ka manana konty dia omeko an'lahy dia alefaso aloha ny vola vao manaritra ny tanàny amin'ny akany tsy mivadika izany aletsy fa inona ary tia fa tsy maintsy atao amin'ny andro alina ilay fanaterana n'entana tsy aloha ve aloha rono alefa vao manomboka mantsy dia sao dia traingo meleo isikako okey ary tenena ary mibandika aman'lahy fa am'raika amby folo alina tonga eo amin'ny akany alefako eo lesy ny laharany compteko dia alefaso le vola rehefa tonga ho amin'ny vola vao mandeha zay zany hanomboko zany ny biziny ary aleo aloha mena n'le ry amin'izay le numéro de compte dia andrasana amin'ny vola anakarena amin'izay lahy ringatalea ary mba aiza lesy nomena sy vonjy efa ho ray volana zay tsy nahita ny zareo nefa toko lasomandro ato ry zareo le mpianadahy kely reny ve ie sa ve hoe miala tato ry zareo na za koa aza efa ela mihitsy tsy nahita azy ireo ka maninona moa raha anontanenan'le madama miandraikitra azy ireo iny oko zao lesy fa maninona oka aloha fa ty tamin'ity Sarika firy taona moa ty Sarika ty 12 taona izy raha ny filazany tamiko izy le kamboty tena mampalahelo so ihany ara mba nisy olona tsara sitrapotoany talefa raha tsy zany dia tena tsy mba manana no avany reo ankizy ireo maromaro ihany manko reo ankizy nalainy tale ho karakaraina ato zany toa hoe 10 isa hony dia mbola isy andiany hafa alainy koa mba tsara kosa zany ko manahoana reda salama tsara salama tsara kia zao hitanao mijoro tsara zao ianao aloha manao any toraka izany koa ary izy da tsara izany ka inona ny vaovao zay mantsy tsy mivoaka ato mihitsy dia tsy maharaka an'izay any ivelany any ay tokoa moa tsy dia misy vaovao loatra any akia nalaza ny taleny mahoraka any lasa nalaza vetivety mihitsy izy aloha sady amin'izay lasa tena tiany ny olona be mihitsy ka izy kosa ne mba manao asa soa mba manampy anay kamboty sy sahirana izy tsara resaka erina reo zany ndraka izy hay ve madame mba miresadresaka fotsiny re zay lasa malaza mantsy ny tale antsika madama ay ve rariny kosa ne zany ndraka izy rehefa manampy mpiarabelona nge dia lasa tian'ny olona fa ono madame
fa nga tsy mianatra tsony nomena sy vonjy kely nomena sy vonjy le kambana mianadahy kely reny ve ay ve kambana marina moa izy mianadary iny ie efa ray volana mantsy zay zay tsy nahita andro zareo mihitsy dia tena tsy haiko indray aloha izay antony izay ary sarika vita manatsara eny madamo tena tamana be a misaotra anareo aloha fa tena tsara karakara tokoa izay ato hoe tsara rehefa tamanakia dia meza tsara amin'ny fianarana eny tompoko ao fa ilosako aloha nareo fa andeha ho any amin'ny birao a eny ary mazotoa Veloa madama madama azafady tale mba misy resaka kely mba hataoko aminao resaka momba ninona moa zay madamo voary miala tsiny tompoka ono tale raha tsy mahadiso fa lasa izangany mena sy vonjy le kambana mianadary iny lozany madama no miseho e loza ahoana tompoka verina izy dareny very fa very ahoana talea dia tamin'ny fomba ahoana ka tafavoaka tato ry zareo reny dia tsy miverina hatramin'izao e zany ve enzany zany talea efa nanaovako mahay mitady sy filazana maro tany amin'ny onjam-peo ihany fa tsy mbola nisy vokany loha hatramin'izao e efa tany amin'ny manam-pahefana koa fa mbola tsy misy mangirana mihitsy hatramin'izao mampalahelo zany zavatra izany tale fa aza manay ianao fa lazaiko ihany rehefa misy vaovao azoko mikasika azy ireo e efa nao mafisina ihany koa ny fiarovana nyity toeram-pitezana tika dia izay ny mahatonga n'ireo mpiasa ireo nanamboatra tambosy vavahady be ireo e tena mety mihitsy zany tompoko hainao ihany ny ankizy mantsy e fa nga tokoa tsy afaka maka-piambony tsika na gardien zany efa nisy misy tato fa nangalatra amin'ny fitaovana sasany tato dia tsy nakasolontsony ahy e mahabe olana fotsiny ko eny ary talea miala tsinona ny elingelina anao dia angatadalana fa nantany an'izay fotsiny oay azafady aloha madamo voary ahoana izay tompoka mba manasanao ahy arisakafo amiko rehefa mirava raha sitrako so dia manahirana zany talea tsy manahirana ka ahoana ekenao ve ny fanasako ahoana re zany mba ekeo moa e eny ary tompoka tsy maninona ka zany izy misaotra madamo voary rehefa mirava zany a eny tompoka tianao ve ty toerany ity tiako ka tsara be sambany koa vo niditra tato zany ka inona raha ny sakafo mety aminao e aza mihafahafa fa safidio zay mety e ka ohatra ny lafo be daholana izy zany tale sy maninona zany e aza manahy ianao fa zany manasanao dia za zany miantoka an'izay lany rehetra eto e eny ary tompoka atao anito angambany dia jus naturel ray ok ary garçon ity ny commandena rc ka hoana ary mandamy voary ahoana izay tale tsy aleo ve aloha tsy atsono amin'izany tale izany tsony ahy ohatra ny hafahafa be mantsoko aleo mba any ampiasana ihany ny atsoina amin'izany raha sitraka ao tonga dia tsy hoe martin fotsiny e ka efa zatra ata martin mba zay ahay ity ny sakafo fa tonga sady ka mba manahoana ry izay dada sy neny any ambany vohitrany tena efa ela tsy nidina tany a atao ahoany itiren'ny fitadiavana moa sa andeha ho any avy dia roviana nefa ho hita eo ihany zany ka miasa koa ty mivosa be eny fa na dia felatsasatra aza dia mbola miasa ihany atao trano manomana ny tokony atao rehetra zany ineny mahamafy an'ity azy ty e fa tena manan-karena kosa aloha le tale ao aminay ity a fa ny mba mahagaga dia hoe maniram-piakatra ho vady nohony izy izy aloha tsy dia ratsy e saingy toa tsy mitepo amin'ny foko ka
ny arena ny ohatra ny entiny ambabona mantsy tsy mety amiko izany fa mba aiza tokoa ary mivady aman-janaka izy iny e tsy mbola hitanay mihitsy mantsy fa le resaka nataony tamin'ilay olona ny antso azo koa ohatra ny hafahafa izany a tsy tena henoko tsara fa ohatra ny resaka biziny izany fa angamana na orinasa hafa koa tale ary mety izay no mampanankarena azy iny tena tratralina koa le sika selaka ry dada toko moa be resaka loatrako aiza ve lesy efa mivalora alina izao hita aloha fa tena be resaka mihitsy izy ndry moa le tsy tia mandeha amin'ity lalanyity rehefa alina ohatran'izao tovo a inona hita ny lava ry zavatra ry aizy zany izy sy ndry koa aza fihinona ohatran'ny olo zah e ka matahotra be lesy a matahotra inona io amin'ny tsy fasanitsy fe tsy hitany lahy inona marina io jererela koa fa matahotra olona ny io zany e fa toa mierikerika be mantsy izy zaniko dia ahoana natao lesy a hiafy nety ve aloha sa andaontsika hiazakazaka ka aleo aloha miafy nety dia jerena fotsiny izay ataony io dry ary toa milanjaka izy ane izy zany e raha azoko tsara zany dia mandevina zany io olona io tena mety izay marina angambaki mety zanany zany nolanjainy iny nefa nety toa tsy misy lamba akory le ankizy e fa tsy mifony zany iny matahotra ka dia ahoana koa nefa zany hoe mandevina mialina zany e tena hafahafa be ihany zany ka mangovotra be lesy a andao mandeha ka andraso aloha e jereo fa mety niditra ao ampasana le ankizany lanjainy teo fa inona ary ty zavatra mitrango ty e matahotra masafandao tsy mbola nahita zavatra ohatran'izao hatreny henako a tsy maintsy anao fanadiadiana kely aloha e aleo mihitsy anontany iny dala sy neny nefa tonga ny an-trano ka hafahafa be ty ionja andao amin'izay andeha mafy ka efa tafiditra ao ampasana le olona teo angany ndry fa aza miana any eo ka andao ary dia tatano a ka tatano a za matahotra herinandro teo aho zao no mivezivezy teto amin'ity toerana ity fa tena misy zavatra hafahafa mihitsy ka aiza ve ka misy olona mandevina foana ao amin'io fasana amin'ny tokamonina io eto tanàna nefa tsy misy resaka fahoriana izany mihitsy tena ohatra ny mahagaga ihany ka fa ahoana ary fa misy inona ary izy reny olona mandevina foana ao reny indraindray a lehilahy manosy olo-masy mainty ny mandevinao indraindray vehivavy indraindray koa amin'ny alina ny mandevinao ry zareo indraindray misy fotoana ihany atoandro fa ohatra ny hoe olona manana toerana ambony ato amin'ny firenena zany mihitsy mipozindry zareo a rehefa nanontany ary dada sy neny a dia nilaza ry zareo fa ankavitsiny zany hoe mandevina faty sy finosiny zany sy zany hoe mandevina amin'ny alina zany indrindrandrindra ary tsy mbola nisy an'izany mihitsy ony teto an-tanàna dia ahoana nefa zany le zavatra hitako reny zah koa nefa tsy sa manatona akaiky an'io fasana io mba matahotra koa ako eny e fa tsy maintsy fantatro rangano marina amin'izao zavatra zao a ohatra ty misy fiara ary hafahafa izy zany a mandeha ho aiza tena makeny amin'ny tsy fasanitsy indray ty fiara ty maizina koa moa fitaratry ty fiara ty ka tsy hitako izay ao anatiny eo aleo aloha jerena zay izy io a iny fa misy olona mivoaka an'izany tsy
tsy le lehilahy hitako tamin'iny ihany ve tia mivoaka amin'ny fiary ty? Raha zao alavany sy abe an'izao a, tena izy ihany io. Ary iny dia tony ohatray voainy eny eza mivaravara-pasana izany ry lanitro ary to misy ankizy batainy indray iny izany dia lasa nentiny niditra ao amin'ilay fasana ilay ankizy. Fa maty koa ve zany iny ankizy iny? Fa ahoana ary zao iny niditra ny fiara iny fa lasa tena tsy mahazavazava mihitsy zao zavatra zao ka dia inona nefa ny ataoko? So tokony mba hampandreny manam-pahefana ary ahy so voasaringotra amin'izany eo aka aleo amin'izao ihany aloha. Tena vendrana koa ty izaho ty ka sanana mihitsy adiny tompondray ny nandray an'laharan'le fiara. dia ahoana kisarika? Manahoana kindry? Inona ny vaovao tato am-pianarana nandritra an'izay fialan-tsasatra kely izay? Tsy dia misy vaovao loatra kia. Zany Izao hoe izao nilozany namana maromaro izao. eny tokoa aky totototsony akamarondro ankizy kamboty fa lasaiza aky? Hitandry raha araka ny fanazavany taleha dia nahitany asa ny sasan'izay vonona nga dia izay no antony nandehanandry zareo. fa ahoana koa aza aky izany? Fa ngamo afaka miasa ny ankizy ky? Tsy mbola ampitoana daholo mihitsy isika rehetra ato sady voararany lalàna za mampiasa zaza tsy ampitoana izany. Tsy lôzika aky izany ataony tale izany Tsy haiko aky fa izay aloha ny fanazavany nomeny za koa raha nanontaniany raha hoe vonona dia ahoana ozindry? Zaho hoe aleo aloha fianarana tsara ho azy za dia hita eo fa raha zao aloha dia mbola tsy vonona. dia ono aky dia aiza ondro ankizy kamboty ireo miasa? Izay indray aloha tsy haiko aky. Tsy niteny an'izay toerana isan'ireo ankizy ireo aky taleha. Fa ohatry ny hafahafa aky izany ry sarika? Fa hafahafa ahoana aky? Ka tsy tao an-tsaiko loatra le hoe maka ankizy hianatra nefa tampoko eo dia alefa miasa. Dia asa akiko mahagaga mariny. Fa mazotoa aloha ndry fa efa iny talesy madamanareo eny akia ndriko aky mazotoa fa inona raha ny tena tiany tale atao nahoana no lefa miasa daholo ny ankizy kamboty nefa mbola voaingana ihany ny anarany tato. Aleo hoe antaniny to sao dia malala zavatra. dia izay no antony tsy maintsy nanaovako an'izany mandama. Tsy afaka mankakizy vaovao hianatra raha tsy manao an'izany. dia inona avy izany tale ny asa ataon'ireo ankizy ireo? Tena mbola kely ihany mantsy izy ireo ka? Maro karazana ny asa ataony ka fa ny asa trano aloha ny tena ataon'ny akamaroany. Talea sao dia mba tsy mety ry izany? Fa hony ankizy tsy mbola afaka miasa ireny sady voarara lalàna anie izany? haiko tsara izany ka fa aza manahy ianao fa azoko antoka tsara anie ny olona mampiasa azy ireo dia efa haka ankizy kamboty vaovao indray izany tsika izao? mazava ho azy ka dia toy izay hatrany ny atao amin'izay mba atonona foana ny toeram-pianarana. eny ary koa tsy rariny kosa izany ataony tale izany malahelo an'ireo ankizy lasy ireo. Ankizy tena mbola tsy afaka hiasa izany ireny nefa dia nalefany. Amin'izay koa mbola asa trano sao dia mba mandainga ary tale. Ary variana be ny ianao izany mandamy voary tsy izany fa zaho saika mba hera aminao raha mety tale. hiera eny tompoko? vao miditra ve dia hiera sady kosy ka hitany tale misy olan'izay ny ambany vohitra dia tsy maintsy makany vao niantso tamin'ny marina teo mihitsy ny dadako. fa olana toy ny ahoana koa izany? Resaka tany le izy misy makakery ny tany ry dada
misy fazazany o no miseho tompon'la tany. enjana indray zany tsy maninona raha izany fa omeko herinandro ianao zany fa alaminy tsara aloha ny asa rehetra vo mandeha anao fa tsy tiako le vazavazany ray aman-dren'ny mpianatra eto misaotra indrindra talea ao fa apetrapetrako daholo ny asa rehetra e. tsy maintsy ezaka matatra ny tena tiany talea tongavana ka aiza ve ka akizy efa ho telopolo mahery ny ndray alefa miasa tsy maintsy nandainga mba hahafahako manao fanadihadiana mody lazaiko hoe andeha ho any ambany vohitra nefa eto ihany fa ahoana moa zany no ahitany tale olona mandray andreo ankizy ireo e. Raha azoko tsara anie zany dia efa manana fifandraisana amin'olona maro izy e, dia mora aminy manome asa ho andreo ankizy kamboto ireo voarara lalàna nefa zany. Tena hafahafaka. aleo mihitsy aloha mankaty amin'ny madama fa tena hafahafa reny zavatra hitako reny ka ody ô. Dry iza koza ndraso aloha hijerena tovy manao ao madama salama tsara ka mandroso tova ny tena androso tokoa moa zany fa misaotra eo mazoto toerana reny eno inona honona rosoko any tovy kely maditra madama koa aza misahirana moa e. aleo aloha akakorahamboankazo vetivety ianao e tsy maninona ka tsy sahirana milamindamina kosa ngiatandro madama zany io are ka inona ho ny tena antody anao aty an-tranoko aty antany lesona sa misy devoira tsy anka tena zavatra hafa mihitsy ny tiako resana madama oeto ary ny teninao e ao fa mihaino a sady sotrokoa le jus e misy mofo koa io misy mofo kely misaotra madama dia zao a le izy asa raha mahatsikaritra madama fa ohatra misy zavatra hafahafa zany maninona tsara ry tovo zavatra fahafa hoana hitany madama nandritra ny fialan-tsasatra teo iny dia misy zavatra hitako tena tsy nampilamina ny saiko mihitsy fa nisinona ry tovo hitany madama moa le fasana mitokamoniny atsy ampitan'le tany malalaka etsy amin'le lalana makany ampianarana io e fasana ye hitako ka fa maninona ry tovo nahita matoto teo angay ianao tsy mahatoto ka raha mahatoto tsy torana teo fa mpandevina ka inona ny olana amin'izany e ny fasana ny atao andevenany ka hafahafa le iziko nahita lehilahy sy vehivavy mifandeviny tolak'izy niditra tao amin'le fasana zany ho avoaka ny avy ao anaty fiara le ankizy dia batainy dia entiny miditra ao amin'le fasana amin'io le fatin'le ankizy tsy mifono ahoana koa zany so dia manovy ary ianao e tena zany ka dia hitanao ve aloha ny endrik'ireo ankizy ireo tsy hitako ka satria zany nanao tazan-davitra fotsiny 3 andro ny sesiny nisy an'izay teo amin'io fasana io ary mino fa mety mbola hitoy foana io tena ny masonao ve ny nahitan'izany ry tovo reto vo masoko anakorongeza be reto mihitsy ry madama tena hafahafa mariny zany mana zavatra hafahafa mihitsy madama so dia mba misy ifandraisany amin'ireo ankizy tao am-pianarana ary zany fa hoana ry tovo eny tompoko nahita filazana manjo tetỳ an-tanàna tetỳ ve ianao nandritran'izay fotoana izay ka eo mihitsy ny olana hery madama tsy misy na iray azy filazana manjo tetỳ amin'ny tanàna zany ka so dia olona avy any amin'ny toeran-kafa kosa ary zany no mandevinao e tena tsy haiko rery madama fa rehefa tena nandinika dia somary miahiahy ihany aho hoe sao dia mba misy ifandraisany amin'ny ao am-pianarana ary le izy
inona moa no mahatonga anao milazan'izany ka zao ny hery madama nisy an'le kambana mianadahy reny tao am-pianarana le kamboty reny dia tsy hita hony fa hoe nitsoaka dia tsy mbola verina hatramin'izao eny na za koa aza indraindray somary talanjona ihany amin'ny ataony tale satria efa ho telopolo zao ny ankizy nalefa ny asa tena tsy lojika izany ka hitako sady voararalalàna izany hoe mampiasa zaza tsy ampitaony izany marina mihitsy izany madama vao nytantaran'izany koa ionjana baviko zao ritova eny tompoko mila mailo ihany aloha nareo a dia izao aza mandeha rery fa miaraha maromaro foana dia arao maso tsara ireo ankizy kamboty ao amintsika ireo za io koa mantsy mbola anao fanadiadiana fa tena malailo an'ireo ankizy nalefa nytaleny asa ireo a eny ary madama fa leo mba antsika ihany aloha izany resaka izany a sao mantsy beda nytaleo ka ho voaroko eo izay eny rery tovo a matokisana ianao aza manany amin'izany dia izao a aza atao fantatry ny olona ao am-pianaranao hoe eto a fa za mantsy nyteny tamin'ny tale hoe andeha ho any ambanivohitra ay any ambanivohitra izany zao madama ie tsika sy anao ihany mahafantatra an'izany ka ay milamina tsara ve ny seraritsila milay kosa izany ay afa-po tsara ny vazana andray andreo ankizy ireo rehefa mifampatoko a dia mandeha io dia ho andray niketrika manaraka ary mbola misy eo amin'ny roapolo ato e atao toy ny mahazatra ihany tsy maninona ka dia ao amin'ny akany ihany izany ny anaovana azy mety ka atreto aloha tsy mbola nisy ny olany izay no mahamety an'le hoe kamboty ny alainy tsy misy ray aman-dreny mikarokaroko izany ary mbola miresaka amin'ny telefona nitaly izany a fa inona hoany izany lazainy tsy misy ray aman-dreny karokaroka hony aleo raha nga enony eto ka rahatsila fa le tovavy raha eo izay zao mifandray be amin'le madama dia atao ahoana so mafy loatra kosa lety izany a raha ny akamany lamo amono azy dia tsy olana fa za aloha tena tsaka ka io madama io mihitsy ny eny mety ampisolany efa nanadiady ay mantsy izy ndray andro zaiko dia tsy maintsy nanaiga taminy ako inona indray ka zay ho a mety ahiahy io madama io ahoana tsara rylatro hovonoany izany olona izany ve madama voary ary tena mitombona mihitsy izany ny eritreritro raha izany a tena tsy nampoiziko ay tena mpahamono olona tsy vanina mihitsy ty talety dia inona izany ny atao saleo aloha rangano miara moramora eto ka fa inona lesy ny malaza saina n'ilay io rotovo a eno akiko marary angahy tovo e tsy izany fa malahelo amin'ny madama voary a inona zany ho a izy anefa ty tsy mbola mampianatra raha tsy amin'ny herinao ay ve ny fa zao ary izy roa andao sika mba hiera amin'ny tale hiera ahoana rotovo a fa ahoana eno a fa misy inona mieritsika e mba tiako koa raha mba entina kely any amintsika sarika e zany ve atiako koa izany saingy za nga afaka mianato e raha mazoto marina ndrery sarika dia tsy olana fa heritsika zany minao fa mialatsika tale sady zahay tsy mianatra larym-piariva tena mazotoka iza ka andao ary andao tonga dia ho amin'ny tale sao dia lasa eo indray io ndao ako oa tale a mandroso e ay ve nareo e eny tompo manajanao tale a ahoana ny anareo izay
Zao a le izy talia mba saika hiera aminao zay fa misy inona mba maniry ho a za sy onja hoe hitondra ny sarikany aminay dia zay ny iarahnay aty aminao. fa mazoto amin'izany nga ianao ry sarika eny tale tena mazoto a bon eny ary fa omeko lalana nareo da hitondra azy fa androany ihany a eny tompoko miara mivelona eto nareo rapitso tena misaotra indrindra talia misaotra tale dia mazotoa ianao a misaotra tale a vo mainka koa mampetiny sera ataoko aloha zao nareo tsy eto zao ka tonga dia alefa indray zany aloha folo amin'ireo kamboto ireo aleo aloha koziny raha tsy landaminana an'izany ka otry fa hoe sika izany ry tovo a eno fa nga tsy ody mbola andalo kely ao amin'ny madamy voary aloha sika e fa nga moa izy tsy hoe lasa any ambany vohatra e eno a zay koa no eno fa lasa any ambany vohatra izy rehefa tonga ho aminy sika dia hanazavazavatra maro aminareo za sy madamy e tsy azoko fa zavatra inona ry tovo a sy ndao aloha e sady efa tonga koa tsika madamo ody o ho avy izy telo da marina mandrosoraka izy a mandrosoa manahoany madama salama tsara ao mandrosoa e eo mandraisa toerana misaotra to mipetrary sarika eno a hipetraka e ary arak'ilay efa resaka nataoko taminao iny madama dia tsy maintsy naka fanapahan-kevitra fa nahazo fanampy-bavao anga ianao ry tovo azafady aloha madama sy tovo a fa misy ina fa to tsy maharaka ane ah e na za koa ariko misy loza mitatory reto a maninona zany e raha tsy mitandrina sika dia mety ho faty mihitsy azy fa faty ahoany zany ho a zay no nahatonga nanao izay hevitra hahafahantsika rehetra miresaka sy mandinika an'izay atao ory tovo a fa ino ty lazainy lahy e tsy misy azoko mihitsy ny ho avahazavao tsara fa ho faty ahoantsika raha tsy mitandrina ry tovo a fa misy inona e zao raika izy a aleo azavaiko anareo aloha zay fantatro a dia aveo tovo manohy azy eny ariko andriamanitro tena marina ve izany lazainareo izany e tena tsy mampinoka lasa matahotra be a dia ahoana izany no fianarantsika tena loza izany reto a andray dia mavita an'izany ve ho tale io tena tsy vanina izy raha izany ka ary tsy maintsy valy aminy raha tsy ataony mody miseho manao asa soa nefa kay olona tsy mifaditrovana fa tamin'ny maraina teo a saika ho ao aminy a izy nefa mbola niresaka tamin'ny olona tamin'ny telefona fa tena nangovotra angenina an'ireny zavatra nresahandro zareo tao e fa inona ny eno laka hoe hovonono ny madamy voary satria mety hanelingelona amin'ny asany maninona zany ho a tsy maintsy hovonono ony ry lanitro hovonony ie dia mihevitra ve izy fa isainaiky an'izany eto hoe efa elaela ihany amantsiny tsy tena toko loatra azy io fa zao zany vao mainka mazava ny tiany atao dia inona izany nataory zareo a dia ahoana ny momba mbola hiverimany ve za zany ka zay nge no antony nankanesantsika ty amin'ny madama e miara mitady vahaolana aloha sika tsy maintsy atao koa izay amongorana n'izao asa ratsy ataon'izao e aza manana reo e efa nanomana paikady a dia eno tsara ary tena niena indray ny ankizy ato folo sisy reto ankizy tafajanona ato reto fa nanenina no ankizy kely no alaina fa tsy samy maka ny toanay izy nefa e hatreo amin'ny fahadimy folo taona ihany ireo ankizy ireo sady kamboto daholy sa ve amin'izay tokoa tsy misy ray aman-dreny hitaditady tsy raha ariny kosa zany e madamy voary moa zany mbola amin'ny alatsinainy vao miasako
mbola lasa nanadiady an'io fasana mitokamonina io izy ionja sarika indray samy moty fanina aloha zaho kosa hiesaka anara-maso izay mety ho fihetsika tale tena tsy napoiziko zao zava-doza ataony tale zao ka mba marina aleo aloha andeha hoeny amin'ny onja e tofo azafadiny e ahoana ry sarika misy inona matahotra ry tofo ka aloma tsara foana alohany fa tsy misy mampanahandry izany eo ka mety za amin'izay iny no alainy tale satria efa vitsikely izay no ao e arao tsara fotsiny aloha ny lamina efa napetraka e dia aza mikoropaka fa fantatry tale eo ange e eny ary takizay ihany ary tofo tonga dia tsy niverina tato tsony ka sarika azontsika natao mihitsy izany hoe tonga dia niala tato izany fa ianao anga tsy mba malahelo an'ireo ankizy kamboty toa anao nalefa niasa ka malahelo aka izy moa mahalala na tena nalefa niasa izy ireny na ny vonoiny noho izany dia adintsika no mitadiny marina amin'izao raharaha zao tsy maintsy fongorina sy zaziana ny mpanao ratsy e marina aloha izany ry tofo a fa za kosa ne lasa matahotra be matokiana efa tsy hamelanao irery izany izay e eny ary ka nanahoana ny fanadihadiana nataonao madama nahazo vaovao mikasika an'ilay fasana mitokamonina io ary izy da ay fa manino io fasana io ry madama io fasana io a dia an'izany rangaha atao hoe tsy lavina izany izy io tsila no fiantso an'ilay rangaha io tamin'izy taty Madagasikara raha azoko tsara izany dia tsy mipetraka etsony io tsilo io fa any an-dafy tena ohatra nefa nahenao any taliana anonona zany tsilo izany tamin'ilay izy niresaka tamin'ny telefonina iny izany verito ka raha araky ny vaovao azoko anie dia jiolaray an-dany teto an-tanàna izy io tamin'izany fa tafatsoaka dia lasa nivelany no mipetraka fa ahoana koa moa izany ny ahafahany miala teto raha izany ka mazava ho azy izany rionja mety misy olona maro miray-petsapetsa aminy ao matonta fa voaka teto izy dia io fasana mitokamonina io rehefa nijereko akaiky dia misy soratra hoe akany fa izy aloha dia tena fasana toy ny rehetra e ay ary ahoana moa izany momba n'ireo ankizy lazaina fa nalefa niasa madama aiza hono ireo ankizy ireo miasa izay zao no mbola tsy fantatro satria ireo ankizy ireo koa ny kamboty e dia amin'ny mahakamboty azay tsy misy taratasy mazava amantarana mombamomba azy ireo izay aloha ny sarindrareo koa tsy azoko hatreto fa efa tena mivitsiny ary madama reo ankizy tavela ao am-pianarany e sariko tena efa matahotra mafy mihitsy ka eo indrindra sika e tsy maintsy efa kaiky ny fotoana andefasana an'ireo ankizy ambin'ireo dia eo zany sika no mandray ny andraikitra fa na izany aza efa mipetrapetraka avokoa aloha zavatra rehetra e arao fotsiny izay lazaiko aminareo da eny ary madama fa izay tena matoky anao efa miasa moa izany madama milatsinainy ie efa miasa kia hiasa hamongotra an'izao asan'jiolahy zao tsy maintsy raha vatsiko ka mahampalahelo loatra ireo ankizy kamboty ireo fa aleo aloha andeha hody amin'izay zay madama eny ary e dia izao araonareo tsara ny toromarika rehetra eny madama veloma ary aloha e eny ary e inona ny vaovao talena ndrindra izay tsy nateo azy tsy dia tena nisy vaovao e fa zao ay tokony efa hitady ankizy kamboty vaovao indray isika madama fa nga efa tsy misy tsony eo efa vitsikely efa ireo koa ary zao efa ndia afaka fotoana foy satria efa miandry azy ireo ny olona ndray azy ireo hiasako izany vetale dia ireo vindreo izany no mandeha raha tsy misy aloha fiovana dia anio ariva ihany ka ay dia raha pitso maraina izany no manomboka mitady zazakamboty hafa indray tsika zay mihitsy raha piso dia efa atomboka indray e eny ary talea fa aleo aloha andray mimpianatra e masoto tale amindao ary aleo atsoina amin'izay raha tsila dia omanina tsara indray aloha ny ralile
dia farana an'io ny asa ratsinao Andriamatotalea. Akizy ka mboto tsy manatsiny vena lefanao miasa sady tsy fantatra hoe aiza. Tsy rariny izany. Efa nilazaiko tovy sionja fa anio alina no alefan'ireo ankizy ambin'ireo. Izay ny onja fa tonga. Valoalina izao tsy fantatra tale akory hoe manara-maso azy ato am-pianarana. Efa laniko tsy enjery ty toeran'ity. Iny tokoa eny tale fa mamindra milamina. Ary ho aiza izy izany? Tsy ao antosalina misy any Sarika ve izy izany no andeha? Aleo aloha tomorona akaika. Mila mailo ihany alaritovo a. Mifoazy ianao Sarika, dia homanina hitanao rehetra e. Tale fa misy inona kay? Mitsangana ho ahy ianao dia homanina hitana fa andeha isika e. Fa andeha ho aiza tika Tale? Tsy mila be fanontaniana fa roa fotsiny ahy e. Tena matahotra marina. Maty andro andro. Angakangana ray Sarika fa alina ny andro a. Nefa mino aho fa navitra izy dasy matany vary. Raha tsy manao an'izao moto fanizao koa dia tsy ho tratra ambodiomby eto ty Tale tsy vaniny ty. Sarika mba haingana rehefa tara. Eny fa nivoaka tao Tale. Iny kosa Sarika, eny manaraka azy avy ao aoriana iny. Aleo aloha arahako akaiky. Sady aleo aloha andefa SMS amin'ny onja sy madama amin'izay ka. Zay. Fa ho aiza ho azy sika Tale a? Mangina ianao dia arao fotsiny izay alehako e. Ary aleo amin'izay toraniko ty dia ampidirina atao anaty fiara. Inona ty? Izay ty torana. Lanitro, mivelesin'ny Tale tamin'ny hazo ny atoko Sarika dia torana izy. Mba tsisy fantsika aloha e. Tena tsy ho zaka ny lany valiny ery Tale tsy matahotoy ty a. Ary tena andeha fiara izy zany a. Dia ahoana ny ataoko? Tsy tratrako indray izao. Tsara vitana kosa alaritovo a. Aleo alaina aloha ty bisikilety ty dia enjehana aingana iny. Ary tena mizotra makany amin'ilay fasana izy zany a. Aleo aloha antsoiny Ionja. Allo, Ionja, mizotra makany amin'ilay fasany Tale. Any anaty fiarany any Sarika e. Zay. Mizotra ho any amin'ilay fasana hono Tale ry madama. Dia any anaty fiarany any Sarika. Mimanarindre za andeha am-piomana fokony olona sy mpitandro filaminana. Eny ary. Saika maty ary zareo a. Sofa tonga rapitaonareo. Tena tsy naposiko reto ny abibiana vitany Tale sy ny jiola miaraka aminy a. Na za koa aza tena tsy nino e. Tena zava-doza tsy roa amantany ny vitany. Aiza ve ka mpanondrana olona tsokosoko amin'io ankizy ka ambotiny ahondrana. Tena tsy manjary ka. So ihany fa nahendry fanampy sika fa raha tsy izany tena mbola maro ny ankizy naondrany a. Nono a, dia ahoana hoe ny manam-pahefana momba ny ty raharaha tery zareo a? Efa voasambotra Tale sy ny jiola miaraka aminy. Fa le tsilany an-dafiny no mbola karohana fatratra hatramin'izao. Efa eo am-pikarakarana ny fampidinan'ireo ankizy nalefa ny asa koa ny tompona andraikitra. Ay kosa, tsara kosa ankizy izany. Dia ahoana ny sekolintsika? Efa nakatona avy hatrany ny sekoly ka. Dia aiza indray izany madama zao ny asa? Eno a. Andeha hidina any ambanivohitra dia andray ny asa. Fa misaotra indrindra anareo aloha tovy sionja amin'ny fandraisana ny Sarika. Dia ampitao any amin'ny ray aman-dreninareo fisaorako azy. Aza manahy madama e.
rehefa mahalalaka izay dia miantso amin'ny madama ihany dia mba manao vakansa kely any aminareo any. Tsy olana mihitsy izany ka tena mety izany tongava. Fa tsy mety mino ary zareo tena tsy mino hoe ve tsy fasana io e. Na za kosa tena gaga sy talanjona. Eny tokoa ny endriny ivelany ny mody hoe fasana fa hainy ao anatiny trano toy ny trano rehetra ihany. Aika ao ny andaminan'ireo tsy olona ny asa ratsy ny sainafenan'ny ankizy angalariny. Angatsy hitanareo fa misy soratra hoe akany eo amin'ny varavaran'io fasana fahafy io. Hitako io ka. Izy ty akanjiolahy. Tena akanjiolahy marina. Natolotry ny radio Madagasikara ho anao teo. Akanjiolahy. Tantara indray miaino nosoratany Arsaina. Ireo mpamelona ny tantara: Niony, Daniela, Nicole, Gaston, Alain. Mpandray feo Joary Setra Randriatsara Fara. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa.